Sehatra ny fahasalamana aretina tsy dia manaitra ny malagasy ny drépanocytose nefa aretina misy maneran-tany ao anatin'izany ny Madagasikara fa tsy ny filazana ohatra fa ny any amin'ny faritra manakara iny no tena be olona tratran'izay drépanocytose izay. Misy ny fikambanana dia ny LCDMF manao ny ezaka manao izay tratry ny herinany koa amin'ny adina amin'ity aretina ity, miezaka mitety an'i Madagasikara iray manontolo amin'ny fandraisana an-tanana ireo marary n'izany aretina izany. Nanomboka ny 13 jona hatramin'ny 20 jona lasa teo no andehanan'ny LCDMF anitsidika amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ho fikarakarana ireo marary sy ny nanaovana fitoliana ho an'ny mponina amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany, Kaivangaindrano, Farafangana, Vohipeno ary Manakara no tsidian'izy ireo. Raha ny fitoliana vita nandritra ny fotoana nandalovan'ny LCDMF tany dia miisa 3,700 ka ny 7,700 amin'ireo dia tao Manakara avokoa. Amin'ny mahafaritra isin'ny tahambony ny drépanocytaire any Manakara dia nisy ny fampiofanana ireo mpitsabo teto anivon'ny ivon-toeram-pitoliana sy fijaboana ny drépanocytose manodidina ny fampiasana ilay antsoina hoe Open MRS, fomba iray ahafahan'ireo mpitsabo mifandray amin'ny mpitsabo manerana an'izao tontolo izao. Ity tambazotra tserasera ity dia iarahana amin'ny l'artika ilay antsoina hoe télémédecine. Isan'ireo tena manan-danja sy tena ilain'ny mponina koa ny fanentanana sy ny fampianarana mahakasika ny aretina drépanocytose. Nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena idina amin'ny drépanocytose ny 17 jona lasa teo dia nisy ireo mpanakanto ny fametanana tamin'ny LCDMF na teto Antananarivo dia Imelki sy Ndondolahy, Nieza ary ny tany Manakara Yari Seder, Kolotsaina Mainty, Karnazy, Kougara ary Damam. Ny LCDMF moa dia miara-miasa sy mifanohana amin'ny Fondation Pierre Fabre, Ministera ny Fahasalamam-bahoaka, l'Arctique, ny DCI de Monaco izay manohana tsy tapaka, ny OMS ary ny Association Med-M Marseille. Fatara ary fa ny drépanocytose dia isan'ireo aretina efatra vaindohan-draharaha amin'ny fahasalamam-bahoaka maneran-tany raha ny homamiadana, ny VIH sy ny paludisme fotsiny izany teo aloha.